Mbola faly miarabanao ny tenako ato anatin'izao fandaharana fantaro ny marina izao dia ankasitrahana manokana ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara an'izao fandaharana izao ny lohahevitra izay resantsika androany dia ny hoe ahoana ny atao mba androsoana ara-panahy amin'ity taona 2024 sy 2020. Tena manan-danja be izay lohahevitra izay satria ny fiainana dia ara-panahy ka ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao zany dia miankina be dia be amin'ny fiainam-panahinao. Noho izany tena sarobidy ny androsoanao amin'ny ara-panahy. Ety am-boalohany dia tiako ny mampafantatra hoe ny anton'izao fampianarana izao dia tsy natao akory hoe anisorana na analana no fampianarana izay azontsika tsirairay avy avy any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy any, fa natao kosa hanampy ary vomay hampandroso antsika amin'izay lafiny ara-panahy izay. Ka mba ahafahantsika manao asa, mba ahafahantsika mampahery ny hafa, mba ahafahantsika mialony anaovantsika n'izany rehetrarehetra zany dia tsara aloha ny tenantsika voalohany indrindra no mahery. Mialony hitorintsika any amin'ny hafa dia ny tenantsika aloha no mila hitorintsika ny filazantsara voalohany. Isika aloha mila tena miaina sy resy lahatra ny amin'izay filazantsara izay hitorintsika izay. Isika mila matanjaka tsara, mandroso tsara ara-panahy. Ka voalohany indrindra mba ahafahantsika tsirairay avy mandroso ara-panahy dia mila mamaky tenin'Andriamanitra isika. Mila mamaky tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany toko 4:7 i Paoly apôstôly dia nanafatra an'ireo mpianatra mba hamaky teny, mba tsy hanao tsinotsinona an'izany famakiana teny izany, satria ny famakiana tenin'Andriamanitra no antoka voalohany indrindra mba ahafahan'ny tsirairay avy mandroso ny amin'ny ara-panahy. Tadio tsara fa isika olombelona dia mizara telo, aina, vatana, fanahy. Dia tahaka ny vatantsika izay mila sakafo isanandro ary rehefa tsy misakafo ny vatantsika dia mora reraka, mora andairana aretina, lasa malemilemy, tsy mahavita ininona. Dia ohatr'izay indrindra mihitsy koa ny fanahintsika. Rehefa tsy misakafo dia mora reraka io fanahintsika io, mora andairan'ny fakapanahy io, mora resy io, mora kivy io, mora resy nady, lasa mora lavo isika rehefa tsy ampy sakafo ny fanahintsika. Jesosy dia ny tena Mateo 4:4 hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'olona fa ny teny rehetra izay avy amin'Andriamanitra. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no sakafo ny fanahintsika. Raha tianao ny ahery ara-panahy, raha tianao ny atanjaka ara-panahy, raha tianao ny andresy fakapanahy, raha tianao ny andresy ny devoly sy andresy ny olana, dia mila matanjaka tsara, mila misakafo tsara ny ara-panahinao, ka mila mamaky tenin'Andriamanitra ianao isanandro. Tsy indray mandeha ao anatin'ny herinandro, tsy indroa ao anatin'ny herinandro, satria ny vatanao tsy misakafo indray mandeha ao anatin'ny herinandro zany. Ka noho izany koa zany ny fanahintsika dia mila misakafo isanandro. Mila mandamina amin'ny fotoananao manokana ianao mba ahafahany ara-panahinao misakafo, tahaka nyity vatantsika ty misakafo intelo isanandro zany ka mahoantsika. Dia ohatr'izany koa ny ara-panahintsika tokony misakafo isanandro. Ianao no responsable voalohany amin'izay, ianao no tompona andraikitra amin'ny fampisakafoanana ny ara-panahinao. Tsy olona hafa, tsy ny mpanompon'Andriamanitra izay mitaiza ara-panahinao, fa ianao no tompona andraikitra amin'izay fampisakafoanana ny ara-panahinao izay. Dia misy taridalana ho an'ny boky izay vakiana rehefa hamaky an'ilay tenin'Andriamanitra ianao isanandro dia ny torohevitra omenay dia ny bokin'ny Jaona aloha vakiana, ny filazantsara ny Jaona, satria ao amin'ny filazantsara ny Jaona dia nataontsika hoe 700 eo dia Jesosy avokoa no Jesosy ny tena miteny be dia be ao anatin'io filazantsara ny Jaona io. Dia izay zany ny torohevitra avy ety aminay raha hamaky an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia ny filazantsara ny Jaona vakiana voalohany dia rehefa tapitra izay dia ny filazantsara efatra miaraka vakiana aorinan'izay. Satria mantsy raha mbola hanomboka isika, raha mbola hanomboka hoe tena hamaky an'ilay tenin'Andriamanitra dia tsara izay filazantsara efatra ireo no vakiana ary manomboka amin'ny Jaona no hamakiana anazy, satria ny Jaona dia Jesosy ny tena miteny be dia be ao anatin'ny filazantsara ny Jaona. Dia mino fa hanampy ianao izay fanaranao izay
taridalana zay ary mila discipline, mila fifehezan-tena manokana le izy mila fotoana manokana le izy, tsy ho vavana le izy fa tena hoe isan'andro ianao mandamina ny fotoananao amakinao tenin'Andriamanitra, mila ataonao priorité le izy ohatra ny tenanao izay atao priorité rehefa misakafo ny atoandro tsy maintsy misakafo ny hariva tsy maintsy misakafo dia ohatr'izay koa ny fanahinao tokony omenao tombam-bidy, omenao lanja satria ny fiainanao dia tena miankina be dia be amin'ny fiainam-pananao. Raha tia handresy ianao amin'ny fiainana, raha tia handroso lavitra ianao amin'ny fiainana dia mila mandroso lavitra aloha, mila matanjaka tsara aloha ny ara-pananao. Mino aho fa nanampy be dia be anao indray ny taridalana tamin'ity androandroany ity dia mankasitraka anao mirahasoa antsika rehetrarehetra samy tahian' Jesosy daholo.